Raha n'Andriamanitra iteny amin'ny fiangonany amin'izao alahady voalohany amin'ny volana Jona izao. Volana Jona ananganatsika, ianaratsika ny fampanantenan'ny tompony fahefany. Ary resy lahatra anohy ilay efa nasainy hitatsika tamin'ny Pentecoste. Moa tamin'ny Pentecoste, toriteny voalohany nataon'ny apôstôly izay nitomboitsika tamin'ny fampianarana hoe fanalahidiny hadiny tanteraka. Inona nresantsika tamin'ny Pentecoste? Ny toriteny nataon'ny apôstôly no ilay fanalahidiny fanjakan'ny lanitra nomen'Andriamanitra ho an'ny fiangonany. Dia manohy izany sika ao amin'ny toko fahatelo amin'ny tiasan'ny apôstôly ity dia ilay toriteny faharoa, raha atao hoe izay no anambarana ny valiteny sy ny filazan'ny apôstôly tamin'ireo nanadina azy tamin'izany fotoana izany hoe fahefana izy ahoana sa anaran'iza nanaovanareo zao asa zao. Toko fahatelo ray manontolo raha tonga tao amin'ny tepoly Jaona sy Petera dia nisy ilay lehilahy malemy napetraka manakariva teo am-bavahady hitsara endrika fidirana makao amin'ny kianjan'ny tepoly mba handray izay fanomezana fiantrana ataon'ny olona ho azy. Tamin'ity ndray maky ity tonga teo Jaona sy Petera dia nijanona teo anoloan'ity lehilahy malemy ity izy mirahalahy. Dia efa nanapofatratra ilay lehilahy hoe ny mpianatry ny tompo mihitsy reto mijoro reto anome zavatra ngeza be eo anahy reto. Dia hoe Petera, nijerena fa tsy manana na inona na inona zahay, fa zay anananay no mena ianao amin'ny anaran'i Jesy Kristy de Nazareta mitsakana. Tsy nahazo vola zany izy fa inanao azy fasitrarana amin'ny lafiny ilany tena faly ary tokony faly tokoa ity malemy atr'izay ity ka afaka nitsangana. Ary hitatsika eo amin'ny tantara fa ny tsambombotra ny tsambikimikiny zany ny olona rehefa mazava avy amin'ny tompo tsy matsiaro hoe misy mijery ingy aty, misy mamakatra ngeny atao eto, fa mitsambikimbikiny izy satria sitra faly. Zany ndraindray ahitanareo fihetsika eto amin'ny alitaran'Andriamanitra eto eny amin'izay sehatra mahafaly amin'ny fanomponan'Andriamanitra eny, tsy hoe geste calculé dolo no atao, zavatra efa boarina daholo, rehefa miteka dia maka toerana tsara dia tsy avy any am-po zany. Tovy nefa katsary ihany le hoe nalaina sary teto le zanako zany mamasiny dia iny izy nametratanany iny alaina sary dia ohatrany tsy afa-poy. Pastera mba avereny kely izy dia mba averina kely le fihetsika dia mba ametranao tanana ala. Tsy manao an'izany antan'izy io katekomenina rehetra nandrisa zay roapolo taona zay tsy mamerina an'iny a, tsy izy intsony iny fa efa voamboatra ny antsika le miloatra avy ao-po iny. Iny ny tena anambaranao ny fifalinao eo anatrehan'Andriamanitra.
lafangilany zany faly ty lehilahy tia tsinjatsinjaka izy sambomboatra tena izy tsabikimbikina tena miaraka tamin'ny apôstôly tena itaitra ny olona manodidiny oa le zavany ty tsy mpavady tetsy io ary tonitsangana dia naoraka eran'ny tanàna tongatra ny tsofiny mpisorona sy ny mpanora dalàna tongatra ny tsofiny sy ny diona io toko faefatra amin'ny tantara vory indray reto mpanapaka solon-dehibe ao amin'ny tanàny reto rehefa nandrezany asa nataon'ny apôstôly zany tena atao iny izy reo ny olona sitrana nitsangana falifaly no natao hoe nanaovana ny azy samborona dia nalefa izy any amponja aza mba manao soa olona ihany mahasoanreto olona reto ianao manasoa olona zao manasitrana azy zao mivaly nefa avy eo aza any amponja lay fijoroano vavolombelon'ny apôstôly zany rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesoa amin'ny anaran'i Jesoa Kristy avy a Nazareta mitsangana mivaly fonjy eo iny lohatena hoe mampanantena mampanantena ny fahefany ny tompo fa dia loza inona no ataon'ny fiangonana ito amin'ity tany amamoniny ity inona ny tsy efa nilazay ny fiangonana tamin'ity tany amamoniny ity narahina ve mivaliny sahiraikirana ihany sika taoao mandaka ketriny antony ankalazana rehefa 5,000 taona kerikery ihany lalan'ny fiangonana mety manana ny analizinao ianao hoe ka ny fiangonana nge pastera tsy tokony nanao an'izao tsy tokony teny an'izao ritony ianao fa ny fiangonana dia natao hiteny amin'ny mampaminany azy ito amin'ity tany ity fa nivaliny tsy dia misy alavitra loatra n'le hoe fonja tsy mety maty ao an-tsaiko tamin'ny andro anankiray izay iny lehilahy lehiben'Andriamanitra iny entina mivozona akanjony nanaovan'ilay commande azy ataoko hoe commande le commandant mbola ny Mpitandrina mandrakititsika miteny aza mamandra nivozona akanjona Mpitandrina ihany fandrina ny valy dia nijoro ny apôstôly Toriteny faharoa toko fahatelo mitoy amin'ny toko fahaefatra fa zay lazay ny andiny voalohany amin'ny toko fahaefatra eo vakitsika io hoe ary raha mbola niteny tamin'ny vahoaka izy dia indreo lehibe ny mpiambina sy ny tempoly ary ny sadoseo fa sosotra izy noho ny nampianaran'ny apôstôly ny vahoaka sy nitoriny tamin'ny anaran'i Jesoa ny fitsanganana amin'ny maty avy tamin'io fijoroana izy mirahalahy ova volombelon'ny fitsanganany toko tamin'ny maty io fa kio ny andin'ny faefatra ao ny toko faefatra vakitsika io ino voalaza ao ino ny résultat azon'ny fiangonana izy reo samborona le faiza tany amponja fa mivokatry ny fijoroana vavombelona ino vokatra ary tsara ino lazany diema azy
tonga 5,000 indray nisan'ny lehilahy pino. Verina kely eo amin'ny toko faharoa 1,700 silo nisan'ny ilo tamin'izay fotoan'izay pentecoste teo andro asan'ny apôstôly toko faharoa 1,700 mba ianao mihitsy mamaky azy dia vianao aino zay izy azenan're tsara ny teniny dia natao batisa ary tokony ho 3,000 ny olona vao nanampy ho isany tamin'izany andro zany. dia mipita mako amin'ny toko faefatra no 5,000 kanefa maro tamin'izay nandre ny teniny nino ka dia tonga tokony 5,000 nisy ny lehilahy. manina zay ny fiangonana eo mandroso na inona lazaina zany hoe fandrosoany zany any atao hoe fiangonana mandroso a ny olona vitsy kely eo am-piangonana fa izy a mihira be na hoe ny olona vitsy kely hanotonga any am-piangonana fa ireo mavita didy na hoe ireo olona vitsy kely tonga any am-piangonana fa ireo mivavaka tsara zany atao hoe fiangonana mandroso. zay filazanao azy fa ny fandrosoan'ny fiangonana 3,000 lahy no tamin'ny fotoana nanaovana ny toriteny voalohany no tonga kristianina. toriteny faharoa 10,000 lahy manina nisa zay mitombo mandroso ny fiangonana. misy eritreritra manko ao an-tsain'ny sasany eo hoe efa maninona olo olona be lehibe tonga Ankadifotsy eo io maninonao nareo fa manina ty nareo valio izy io nananany Ranjakavola fotsiny dia tonga ao reo zangana ninona nareo fa zay nanatao nareo ty iaona amin'ny tompo tafaona ianao sa tsy tafaona tafaona sy tafaona tafaona amin'ny tompo ianao ty tamana ianao miaona amin'ny tompo mandroso ny fiangonana sa tsy mandroso zao dia tsy mandroso fa ola be lehibe tonga ty fotsiny tsy anao raha antony na tonga ny olona tamin'ny fotoana io amaroan'ny olo io a vokatra ho azy rehefa avy ao noho ny fahafoizany noho ny fitiavany an'Andriamanitra. aty amintsika tsy misy an'izany niketroko be atoka zany olona tsotsotra deo tsika mianakavy fa nalaza ary mbola malaza mandraka ankehitriny na tonga ny fanjakana io tamin'ny fotoana saika napakevitra hoe ampandoavina etra ny fiangonana en particulier ny FJKM fa misy FJKM mikirakira miliara eto tanàna eto izy ny io anarany io aiza fiangonana io FJKM Ankadifotsy tonga tany am-pelantanany sasany ny budget any elona atsika misy olona tato mitonga azy nakany dia hoe anapa-kevitra olona ampandoavina etra ny fiangonana amin'ilay vola raisiny io efa mihoatry ny miliara onika no zany tokony mandohetra na rehefa tany ny resaka nataon'ny tompony nandamoka toa zao hatramin'izay etra ho alohany zay mana tsy harotsany any vaovaomaly zany so dia tsy mba ara-baovao nareo a tsy androtsaka etra antsony zay ny fikambanan'ny mpangarah rehetra eto Madagasikara. Fialohan'ny zany fa politika be zany politika économique grave be mihitsy zany fa ny fahatapa-kevitra ny faharisendahantsika mitory amin'ny Jesu Kristy ny anaran'i Jesu Kristy dia Nazareta io nanasitrana ny lehilahy io tsy natahotra ny apôstôly nylazany zany amakinareo manomboka amin'ny 7:70 ampangino izy mirahalahy reo raha onana ny apôstôly azy miteniteny amin'izany anarany zany tsony hoy reto manam-pahefany reto fa teny izy mirahalahy dia hoe mba tsara aminareo kely azafady izany marina ny anaiky anareo ve sa ny anaiky an'Andriamanitra fa zay tsy maintsy manambara zay anirany tompo anay. Manambaran'i Jesu Kristy zany no antom-pisin'ny fiangonana zany no antony hijorotsika manambaran'i Jesu Kristy
fa ny anarany ny 540 malaza be io 540 fa tsy misy anarana nomena ty ambanin'ny masoandro azo mila famonjena fa tsy ny anarany Jesosy Kristy. Atao mazava io ny ankizy manao filozofia rehetra malaza be zany Confucius, malaza koa kaikaiky eo ry zareo mba voditra manan'Andriamanitra ivavahana, izy angany anaran'izay Buddha. Misy anaran'Andriamanitra maro samihafa tonono eran-tany fa tsy isy anankiray na dia ray amreny azo mpamonjena fa tsy anankiray mitonono ny soratra masina any dia ny anarany Jesosy Kristy. manana Coran ao an-trano mba hahafantarako hoe inona no ampianaran'ny Coran fa tsy misy soratra hoe fa ny anarany izy Allah no azo mpamonjena, tsisy an'izany netsika mazava asan'ny apôstôly toko faefatra andiny faharoambin'ny folo fa tsy misy anarana nomena ty ambanin'ny masoandro azo mpamonjena afa-tsy anankiray any dia ny anaran'i Jesosy Kristy. So dia misy misalasala amin'izany ianao ahoana tsara nge pastera tsy misy anarana ty ambanin'ny masoandro nomenantsika azona famonjena fa tsy ny anaran'i Jesosy Kristy. So dia mbola misy misalasala amin'izany ny anaran'i Jesosy Kristy dia mila famonjena. Le nom de Jésus signifie salut. Atao an'ny ankizy ihany zany fa mbola voataiza amin'ny teny frantsay ny ankizy, voatery ny teny frantsay amin'ny ohatry zany. Famonjena ao amin'ny Jesosy Kristy. Dia angatatsika mitompo mba hanana zany fahasahiny zany ny zanak'Andriamanitra rehetra. Tamin'ity ndray manky ity i Petera feno ny fanahy masina no manambara n'izany. Nafinaritra ahy ery nafantatra hoe hay Petera io mba feno ny fanahy masina ihany koa fa tsy teny hafa ny lazainy io dia hitrikitritsika foana. Raha feno ny fanahy masina ny Petera dia nitory nanambara mazava be io manoko ny andininy fahavalo Petera feno ny fanahy masina ka nanao taminy hoe ry mpanapaka ny vahoaka sy loholona raha diny izay anio amin'ny asa tsara natao tamin'ity nasitranana ty lehilahy malemy ity dia ako ho fantatra rehetra sy ny olona rehetra amin'ny Israely fa ny anaran'i Jesosy Kristy dia Nazareta izay nombona rehetra amin'ny asa fijaliana fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty izy no hitsanganan'ny lehilahy io finaritra eto masina reo. Fantatra ve zany teny zany sa tsy fantatra? Tsy miboeriboerika teny tsy fantatra koa ny apôstôly raha feno ny fanahy masina izy fa teny mazava nanambara ny anaran'i Jesosy Kristy nataon'ny apôstôly ka aza ianao mampisalasalan'ny olonany averomberoko aminao hoe anareo tsy manana fanahy masina rehefa nareo tsisy miteny fiteny tsy fantatra na pasteranareo raha tsy miteny fiteny tsy fantatra. Marina izany fa ny fiteny tsy fantatra hoe ny apôstôly Paoly na izy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra aza ka izany izy hoe tsy fantatra tsy mamokatra kory fandrosoana ho anazy mainka fa ny miaino azy fa ny teny fantatra tahaka izany no azoan'izay miaino fandrosoana. Feno ny fanahy masina ny apôstôly dia nanambara ny anaran'i Jesosy Kristy. Ianao anaka, ianao ry fiangonana marary, matoky ny fiasan'ny fanan'Andriamanitra ao am-ponao, mandray ny fitariany fanahy masina anao. Ino nambaranao? Ny anarany io? Anaran'i Jesosy Kristy. Lazao aman'olona any tsotra kely ho aizy nareo dia hidera ny anaran'i Jesosy Kristy izahay. Amen.
tsisy fanazavana lavabe atao amin'izany. Aiza nivavahanareo? Jesosy Kristy nivavahana nalazay sasany hoe prénom reo le Kristy. Ho eniko vo tamin'ny herinandro indray zany. Ny tena anarany zany Yesoa. Fa ny prénom moa ny nampianareo zany Kristinareo zany. Ny tsy fahalalana ny soratra masina no madisy hevitra azy. Tsy fantany akory ny dika zany hoe Kristos, Masia. Tsy fantany akory satria tsy nianatra an'izany izy. Tena zay fa prénom io. Misy prénom ny Andriamanitra reo. Tsy prénom zany io. Titre entin'i Jesosy amma voaositra Andriamanitra azy zany hoe Kristos, Masia, Mesia. Titre entiny io. Ny ran'Andriamanitra izy. Ho mpamonjy izao tontolo izao. Dia aza mpisalasalain'ny olona amin'izay fampianarana mivilivily rehetra ataony any. Tetsy mihitsy Toriteny fanarake tonton ataoko hoe aza tezitra atao zany tonton biscuit satria ny fahafantarantsika tsanarake tonton zanao ka vitanao ataoko hoe tonton biscuit zay amifandray amin'ny resaka biscuit satrana afaka mipetraka. Misy olona mipetraka teo akaikinareo taloha fa zao tsy ohatrony anazo an'izany poizina zany hoe nomenareo prénom ny anaran'i Jesosy ka tsy vavaka ao amin'ny fiangonana manome prénom anaran'i Jesosy itsony any. Avy dia konina teto amin'ny fiangonana teto zany olona zany. Karaha mba maheno zavaka fahafana ianareo momba zany anaran'i Jesosy Kristy zany ka tsy dia azonao loatra ny tinona zay. Mba manontany ihany. Aza tonga dia any anao dia ay tena nampianarin'ny pastera zavatra diso mihitsy zay. Tsy fantatra akory zay mba lazay soratra masina momba zany dia no rikorery any. Mba manontany ihany. Mba ahafahanao miorina tsara dia ahafahanao mijoro vaolombelon'i Jesosy Kristy dia avy any Nazarety iny ary ahafahanao mitoloko zany anarana ahita-pamonjeny zany. Eny mba mitahiny tompony fiainonao anaka mba ahafahanao mijoro, ahafahanao mampianatra, ahafahanao mandresy lahatra ny hafa. Andraisan'io aniza any Jesosy Kristy tompony sy mpamonjy azy ny fiainana. Fa zany ihany no anarana nomena antsika ty ambany masoandro azoana famonjena. Amen.